Afa-po zay amin'ny ankapobeny zany na tamin'le talenta zay naseho hitanay trano tetezana Madagasikara ary faritra maromaro teto Madagasikara dia teo ihany koa zany ny fandraisan'ny mpijery an'ilay izy zany tsy misy mahasamihafa azy amin'ny hoe efa nataon'ny mpanjapa hatramin'izay zany fa manaraka ny olona dia afa-po zay dia akaiky ianao le final tena efa akaiky mihitsy le izy manomana be mihitsy zany zay mba hoe zavatra mbola miavaka sy mbola sy tena efa hita zany no atao amin'ny final reo. Ny demi-final zany amin'ny sabotsy zao ny toerana zany tsy miova foana eny Ivato trano nanaovana asa satria eny no mipetraka ry zareo misy efitrano malalaka eny dia demi-final amin'ity zany efa nisy demi-final anankiray zany efa misy an'i Zoé zany efa tafakatra dia le deuxième demi-final ity zany no ahitana hoe izy efa bavy reo no efa pikatroka amin'ny Zoé any amin'ny final dia ny final moa zany mazava ho azy amin'ny fafito ambin'ny folo volana oktobra izay mbola moa zany hoezahana hoe mbola matanjaka kokoa noho ny amin'ny demi-final na ny rindran-tsehatra na ny ravaka sy ny sisa aorian'ny final aloha zany misy ny eritreritra satria misy fiara-miasa zao ohatra amin'ny telma dia misy zavatra ho ataon'ny zareo miaraka zany izay ihany koa zany eto zany azo ataon'izao manko somary maty ny resaka production ana pire eto Madagasikara zany somary vitsy tena hoe azo isaina amin'ny ratsan-tana raha mbola misy aza zany le producteur dia tsy maintsy mijery zany zay hoe mba ahafahan'le ankizy hoe manao zavatra tsara tokoa ao aorianan'ity mpanjapa ty mba tsy hoe vita ilay izy dia vita ny talentany.